Fivaliana trano no iarana amintsika ao anatin'izao fotoana manokana izao ry mpijery hajaina. Andriamanitra ny hiaro anao ary ny fiadanana sy ny fahasoavana dia ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao fandaharana izao. Ankehitriny isika dia hiaraka hivavaka indray, koa manasa anao aho mba hiaraka iombom-bavaka aminay, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, raha io meteza hamindra fo ary hamela ny elokay tsy raray avy. Ankehitriny dia misy andom-bavaka manokana any mpanomponao any ivelan'i Madagasikara. Miatrika ady mafy izy ankehitriny ny amin'ny fijoroana ny amin'ny sabatanao. Raha io midiran-tsehatra ianao amin'izany ady atrehan'ny mpanomponao izany ka hivoaka mpandresy izy tompo malala. Manana fikasana izy andeha amin'ny toeran-kafa misy manantena izahay fa hitantana izany programa izany ianao raha izay mahasoa azy, ary aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonana sy angatana ny vavaka. Amen.